Alleluia. Ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotran'i Jesosy. Anome voninahitra ny tompontsika mifotsika manontolo akalaza ny anarantsika fa mendrika izy. Misaotra azy tsika ny amin'ny fitondrana omaly ny amin'ny teny fiainana omaly izay mampianatra atsika iombona iray tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Atonga ny teny pasoavan'Andriamanitra hiasa mahery eo anatsika dia miankina indrindraindrindra amin'ny etaetatsika sy ny faniritsika ao anaty esany zany teny zany. Tsisy zavatra ampifandray anao amin'Andriamanitra akoatra ny fanirinao iombona aminy. Fa rehefa mangeta eta ianao dia tafiditra ilay fahasambarana. Sambatra, zenona sy mangetaeta. Fahamarinana fa ezy novokisana. Nino andro any maraina fa zay fahavokisana irinao avy amin'Andriamanitra dia afaka ny ameno anao androany amin'ny alalan'ny fampiasanao fo mangetaeta n'Andriamanitra. Ao fafany amin'ny lanitra ny tanatsika teneno Andriamanitra androany Tompo mangetaeta anao fanahiko. Maniry ianao ny atao anatiko. Mahatsiaro an'i Davida mpanjaka mihitsy androany fa tena marina eo amin'ny fiainako zany tsy hoe teny indramina fa mifandraika amin'izany mihitsy ny atao-poko Andriamanitra fa tahaka mifaniry ny dieravavy ny rano anonony ny faniriany fanahiko anao fatratra. Tahaka mifaniry ny tany karakaina ny fipaika ny andony maraina tsy orana fa fipaika ny andony maraina ny fiandrasany fanahiko anao. Mitenena Tompo te iombona aminao tsy jerolona tongeto tsy hain'olombelona tongeto fa zay tena teny tianao ampiasaina apetraka hoe ambava mpanomponao tsy raha avy zay joronao eto faniriko zany Andriamanitra. Mitenena amiko androany mangetaetanao mifanahiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Rahabantsika indray androany maraina eo ampitsanganana manao koko kely ndrehetra tongeto manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra. Ndao tsika tiatanana mafy eo an-Tompo mahazo hoterana Tompo. Alleluia. Tsara Andriamanitra nareo ve tsy mahita hoe mambe miaraka amin'ny Jesosy? Ndao tsika hijery toe-panahy anankiray androany. Karazana toe-panahy hitanareo nafinaritra kely anazy zavatra nitranga satria natinana tsy tiana tsisy fanotronana mihetsika zany io manamarina anao amin'ny fanompona raha tsy misy toe-panahy ekenao sy efainao amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Nafinaritra ny témoignage-ny Eliandro omaly. Izy Jesosy hoe ianao izy hitory fiombonina nefa ianao tsy mamela heloka. Dia nandefa le grasy ozy izy arakaraky ny tombony ota ny mahafafinonoka amin'ny fahasoavana. Dia sanatria ozy izy Paoly anota avy mba hitombony fahasoavana indray. Sanatria ozy izy sanatria. Fa ny tiany Paoly ho tenenina dia tsotra. Fahasoavana no namonjena antsika. Averiko kely le lesona fahasoavana no namonjena antsika. Mamela antsika Andriamanitra no ny fahotantsika tamin'ny fotoana nandraisantsika an'i Jesosy sy ny bebantsika. Nanekentsika hoe disotsika teo anatren'Andriamanitra nanolo tenitsika nandray an'i Jesosy nateraka indray tsika ny fafany Jesosy tsisy condition ny fahotanao. Fahasoavana no namonjena antsika. Fa rehefa voarainao le fahasoavana dia mananantony ianao izary zany amin'ny hafa. Dia nanomboka mipetraka ny condition. Inona ny condition? Mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Zay nandray famelan-keloka dia natao izara famelan-keloka. Zay noamarinina dia natao izara sy iaina fahamarinana. Zay noamasinina dia natao izara sy iaina fahamasinana. Amen. Ditantsika amin'izay eo amin'izay vao mahavarina hoe efa ao amin'ny tompo ve zany efa navela ny eloko sy ny fahotako. Efa namena anany ny fahafana isitraka ny fiainam-pamelana avy aminy. Dia amin'izao fotoana izao Andriamanitra vao miteny amiko indray hoe raha tsy mamela heloka dia tsy voavela heloka. Azonareo le izy. Rainaiza ny an-danitra zany. Rainaiza ny an-danitra ozy izy nitapa voalohany an'Andriamanitra, nitapa faharoa tonga ny fanjakanao an'Andriamanitra, ataony ny sitraponao an'Andriamanitra. Zay lena izay teto omaly. Fa rehefa tonga tany amin'ilay hoe mamela ny elokay dia anao amin'izay ny ambony tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Misy condition le famelana. Rehefa natsangana ianao ka navela dia natao iaina ao anaty famelana misy condition. Le izy tsy zany no tenen'le izy fa Jesosy mila mamely ianao. Mila miaina amin'ny fiainam-pahamasinana ianao, mila miaina amin'ny fiainam-pahamarinana satria fanomezana nisany raisitsika tamin'ny fahateram-baovao zany rehetrarehetra zany. Na masina fanahinao izy, na marina anao tao aminy izy, na naiko hota teo amin'ny toeranao izy. Disponible ao anao, voninao anao mandrakariva ny famelan-keloka amin'ny fotoana rehetra iverenanao. Fa zao kosa
ianao mila mizary zany amin'ny hafa ihany koa. Amen. Inona ary mahasamihafa? Ahoana ny fomba ahafahako tena mandroso sy mitombo ary miombona amin'le karazam-panehoan'Andriamanitra sy fisehoan'Andriamanitra mbola tsy niainan'ny hafa eo amin'ny fiainam-panimpoko. Valitsika izay androany maraina. Fandrin'ny olona rehetra zany hoe ho ampiasain'Andriamanitra zany. Fandrin'ny olona rehetra zany hoe tejoro vavolombelona ny teny fahamarinana zany. Fandrin'ny olona rehetra zany hoe tena ho akasitan'Andriamanitra ny fiainan'Andriamanitolo. Nanetsika te hiezaka be zany. Tsy fiezahanao nefa n'le izy, fa fanapa-kevitra fotsiny le izy. Dia hoentin'ny fanamasina amin'izay anao rehefa avy eo. Fa ahoana ary ny fomba ahafahan'ny fanamasina mitsatsehatra ny fiainako mba ahamaivana ny foko ho fitaovany fanahy eo ampelantanany mora hoentina eny amin'ny dingan'ny fahatsarana. Mila miaina ny fiainana tsotritsika. Nao tsika hijery ny Josoa, fiainan'ny Josoa nijerentsika. Josoa dia mpanompon'ny Mosesy ny fiantsoana asa. Mahavariana fa Andriamanitra tsy nilaza mihitsy tamin'ny Josoa tamin'ny fotoanany hoe miaraha miakatra amin'ny Mosesy eo tampon-tendrombohitra. Nefa Andriamanitra efa nahita hoe Josoa apiditra n'Israely eny amin'ny tany Kanana. Mahavariana. Misy ho avy tsy asehoan'Andriamanitra anao mielo. Fa hitariany ianao any amin'izay tiany hitondrana miankina amin'ny fahatokianao na ny fidelité anao miaraka aminy. Eno ity teny ity. Averiko ny voninahitra ato amin'ity fanjakana ity tsy fotoana, tsy fahelan'ny fotoana na nimponao an'Andriamanitra, tsy miankina amin'izay. Tsy hoe expérimenté be anao na olona fana izay manana traiky efa henjana be ao ny fanompona avara-pianarana mikasika momba ny fanompona an'Andriamanitra dia apetraka Andriamanitra eo amin'ilay toerana faran'izay tsara indrindra amin'ny fifidianam-pahasoavana. Tsy tity raha ny fanompona an'Andriamanitra. Toepo, avereno, toepo. Avereno, toepo. Mangetaeta an'Andriamanitra, tian'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nilaza tamin'ny Josoa hoe miakara ho tampon-tendrombohitra miaraka amin'ny Mosesy fa hozy izy hoe Josoa toko voalohany andininy fahavalo, aoka tsy ala amin'ny vavanao ty boky ny lalàny ity, fa saintsainao andro manalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia lavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Mosesy nandray révélation, Josoa natao andinika an'le révélation sy voarain'i Moïse. Asehoako anao ny alalina sy Hasarobidin'ny fandinihana teny mihoatra noho ny fandraisana azy. Aza fatra-panongila tsofina fotsiny hoe iaino an'Andriamanitra eto. Famanana fotoana andinina ny tenin'Andriamanitra any. Eno ty famarinana ity Josoa tsy niaino an'Andriamanitra atao tampon-tendrombohitra. Tsy niaino an'Andriamanitra atao tampon-tendrombohitra izy. Fa izy tany mivodina tendrombohitra ataony izy niandry an'i Mosesy. Tsisy niteny taminy hoe fadihanina fa izy nanapa-kevitra hiary fadihanina Mosesy tao ambany tao zay fifadikanina tsy nisy nahalala ny eny Mosesy. Nalaza fa tsy maintsy mifady. Fa ny Josoa tsy nitany saina fa niaritra tao ambody tendrombohitra tao izy. Fifidianam-pahasoavana. Ny mason'Andriamanitra tsy mijery an'izay hoe iza ny gradé. Fa fifidianam-pahasoavana, Andriamanitra mijery hoe iza le misisika be. Io fanjakana io hatrany amin'ny andron'ny Josoa kay no norombahana. Fa Jaune nanita. Ny andron'ny Jaune mpanao batisa dia rombahana. Ary mpandrobaka dia mandrobaka azy amin'ny kery. Fa Josoa nanaraka akaiky izy. Niaino izy liny izy. Misy etahitan'Andriamanitra tao aminy. Teo izy Andriamanitra. Zao ianao mety tsy leniany tao tendrombohitra. Fenao nomena fafana hamaky an'le teny avy eo tendrombohitra mba ho saintsaininao andro aman'alina. Inona ry ny fiatraikan'izay? Reo karazam-pisehoana miavaka sy hafakely tamin'ny mbola tsy nisehoan'Andriamanitra na nandrasany teo fiainan'i Moïse nefa tsy nitanterahany Mosesy dia nahavariana tao anaty Baiboly
fa tsy soa daolona nanome izy, tsy soa daolona nanome izy. Zany hoe zay nandrasana tsy hita teo amin'ny fiainan'ny Mosesy no nomeny Josoa. Fa ahoana? Hitanareo, Mosesy rehefa nomena an'le teny tsy nanana fotoana andalinana an'le izy. Fa Josoa nanana fotoana andalinana an'izay zavatra nomena Mosesy satria ampy kokoa ny fatra ny fanetretena avy amin'ilay hetaheta ao am-po no an'Andriamanitra mba andraisany zavatra mihoatra avy amin'izay voarainy Mosesy eo am-pandinihana an'izay zavatra lazain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Anna fotoana izy anetritena, zany tombo tsy naheno anao fa zay voarakitra tamin'ny fiainan'ny mpanomponao no raisiko ary zay ny dinihako iainako. Toy izy Andriamanitra taminy, tsy le mihaino fotsiny no mahafinaritra, tsy le mandray dia tonga teo zao lazain'Andriamanitra mananina nefa mitoepotsy voaforoakory. Voaridina avy any tendrombohitra Mosesy, olona tezitra be nidina avy any, natsipony le vato fisaka zay teo amin'ny soratan'Andriamanitra, dia rehefa avy izy voasazy amin'izay nanoratra. Andriamanitra tsy nanoratra tsony, fa mifanomezana lizy fanindroany izy nanoratra. Hitanareo, raha vao ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra ny tsy tafatoetra ao anatin'ny olona anankiray, dia tsy azo antoka ny fahataterahan'ny fanompon'le olona eo amin'izay programa tian'Andriamanitra hitondrana azy. Tondro tsara ny tanan'izay me. Zay ny mahatonga ny sekoly ny toetra zavatra sarobidy. Sorako an'Andriamanitra ny amin'izay zavatra rehetra omeny atsika eto. Ny zavatra ny omeny Andriamanitra atsika eto. Ary zavatra omeny Andriamanitra atsika eto raha iaina atsika isan'andro. Tena mitsotra aminao fa azo antoka sady tonga ny an-danitra ianao ny aomby be eto ambonin'ny tany. Amen. Hozy izy, aza vela iala eo amin'ny vavanao ty boky ny lalàny ty fa saintsay no andro ao manalina. Hitandremanao arak'izay rehetra voarakitra sy voasoratra eo, ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Inona ny zavatra nitranga? Nisy fotoan'Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy, efa teniko foana izy ity. Zay le hoe zatra miaino fa tsy ampy fandalinana. Io le problème. Raha venao zatra miaino fa tsy ampy fandalinana dia ho ampangay ny tandrevaka ianao. Tsy maintsy ho ampangay ny tandrevaka ianao. Ary ina le izy? Ny fandrina be, ny hetaheta lalina fa tsy avelan'ny toetrandroso. Tsotra aminareo fa ny alehibean'ny loka ato amin'ity fanjakana ity dia miainga avy eo amin'ny toe-po manaiky anetry tena. Raha manontany ianao androany, impiry ianao no nanaiky andefitra ho an'ny hafa. Anetry tena ao anaty fahanginana ny fotoana tokony hitenenana. Rehefa renao hoe tena miakatrafy mihitsy ianao dia mampitonony ao anatinao aloha mangina. Zany no mahatonga an'Andriamanitra Davida ny teny, Jehovah asio fiambenana ny vavako, hidio ny varavaran'ny molotra. Amin'ny fotoana tsy tokony hitenenana, akombo ny vava. Satria amin'ny fotoana anankiray ianao tafateny zavatra tsy tokony ho tenenina, dia rarotiny devoly izay zavatra lazainao hanimbana ny fiainan'ny hafa fotsiny. Miendratsika. Fa Moïse, raha vao ianao tsy mitandrina, dia zao zatra miaino ianao, vokatry le fahazarana dia lasa tsy pakato tampoka ianao. Satria tsy araka ho arabaky teny zay zavatra lazain'Andriamanitra nefa mahasarotiny an'Andriamanitra zany. Dia reantsika kely hoe nomerie toko faharoapolo, nomerie toko faharoapolo ny andininy fahavaloko hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Andriamanitra taminy, alao ny tena ka vorinao sy Arona raha lanao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo masony. Mitenena amin'ny vatolampy dia ampiboiboiky any ranony izy ary ampivoaka rano amin'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotronao ny fiangonana sy ny biby fiompy. Dia nalain'ny Mosesy ny tena ary teo anatrehany Jehovah arak'izay nandidiny azy. Nalainy le tena arak'izay nandidiny azy dia novoriany Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy, miain'orom-piodina moa amin'ity vatolampy ity vany ampivoahanay rano anareo. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka vatolampy indrota amin'ny tena dia miboboka be deaibe ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompy. Teto ny direktiva teneny fa tsy kapohy. Satria zatra mihaino le tena alaina fotsiny ho eo fa tsy ny tena Andriamanitra hoe kapohy. Tanao le zany misy zavatra kely
fa detail izy nefa tena zavatra tena mila ranao amin'ny antsipiriany. Andriamanitra zany rehefa miteny hoe teneno de teneno le izy de eto amin'izay na tonga ataitra satria tia ny révélation ny Josoa teo akaiky Mosesy foana ary izy namaky ny tantarany Mosesy sy ny fiarahany tamin'Andriamanitra. De io Josoa io fahitako azy mety mitovy vision amintsika koa mijery akaiky eo mpamakina teny ny fahafahana misitraka amin'ny fakasitrahan'Andriamanitra sy ny fomban'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandinihana ny toetran'Andriamanitra. Mety namaky an'io numéro io Josoa de nijery hoe wow teto ny nahavoan'ny Moïse. Andriamanitra kay dia Andriamanitra miandry ny finoany olona tsy antehitra amin'ny zavatra akoatra ny teniny. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra reto tsy aingana ampiasa zavatra fitaovana fa hifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, ampy ny tenin'Andriamanitra. Raha vita ny teny ny antso ny fisiany zavatra tsy hita maso tonga hita maso, vita ny teny zany mandrak'androany. De jerenao le bravo azo le kapiteny romanina tamin'i Jesosy. Ianao izy marary ny ankizy lahako, raha zao ianao no miteny za manana mpanompoka, le mpanompoka efa teneniko hoe zao atao de ataony. Fa ianao izy tsy mila miso déplacer ny tranoko akory. Eto ihany de vita ny affaire. Ahoana fipetrana izy Jesosy manona teny ray ihany fa tonga de sitrany ny ankizy lahako. Tena ozy Andriamanitra hoe teo amin'ny Israely mbola tsy nanam-pinotra, tsisy olona nanam-pinotra ty. Petera niaraka tamiko foana, John matory eo atratrako foana. Fa tsy mbola nanana fatakara ohatrany ty kapiteny romany ty, c'est gentilisa fa tsy jiosy akory. Teo amin'ny Israely mbola tsisy tonga de bravo, tonga de félicitations, tonga de nahazo fakasitrana faratapony le kapiteny romana satria misy fatrana fahatakarana andrasan'Andriamanitra amin'ny olona fa tsy tafiditra eo amin'ny fiainan'ny olona zay voatery hoe iaino azy foana fa mandalina ny fiainany, mandalina ny fiainan'Andriamanitra ianao. Ozy izy Josoa mizavatra hitako amin'Andriamanitra. Andriamanitra de finaritra mahita antsika mitoky amin'ny teniny fa tsy amin'ny asany, mitoky amin'ny teniny fa tsy amin'ny asany. Teny no alalinina fa tsy asany mamaika. Tsy tokony misy zany sekoly hoe ohatr'izao fomba fanaovana azy rehefa marary ny olona. Tsy asa no ampianarina fa teny no enoina dinihina alalinina. Mitoky amin'ny teny fa tsy amin'ny asa. Efa hitantsika fa Andriamanitra dia hatramin'ny voalohany efa laza tamin'i Mosesy hoe za te hampiasa ny vavanao ampitana ny teniko fa tsy mainka hampiasa ny tananao hampiasa tena. Andao tsika iverina kely tsika amin'ny tantaran'i Moïse voalohany amin'ny boky Exode 3 na ny Exodus toko 7 sy ny toko 4. Andriamanitra saika tsy hampiasa tena. Fa Andriamanitra maika hampiasa ny vava Moïse. Raha dinihana zany andao tena hoe tsika amin'ny antsipiriany mihitsy le hoe toe-tsain'Andriamanitra sy toe-panan'Andriamanitra miatrika ny olony hoe ataovy anao le olona iresan'Andriamanitra androany. De ovay le fomba fijerinao io hoe miandry ny tana amin'ny pastera sy ny mosoarany. Zany ny mahatonga marchandise na mosoara any amin'ny asa fanompoana diso. Hoe lasa hivarotra mosoara, hivarotra menaka, tsy any mihitsy le zavatra ompon'Andriamanitra mba hafantaro reto ny zavatra tandrasan'Andriamanitra amintsika. Andao tsika andalina tenin'Andriamanitra, andao hiverina hifototra tanteraka amin'ny parole. Andao hoe hvkl le teny verenantsika ny Exodus toko 7. Inona ny ao ampon'Andriamanitra tamin'izy naniraka Mosesy voalohany? Ao ve sa tsy ao e? Alléluia. Exodus toko tena 7:20 ka 7:20. Ary zao hitondra anareo hiakatra aho ho afaka amin'ny fahoriana aty Egypta ho any amin'ny tany Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. Dia antsika hifakahita. Alléluia. Any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely. 7:20. Dia hiaino feonao izy ary akao amin'ny mpanjakany Egypta ianao sy ny olon'i Israely ka ilaza amin'ny hoe Jehovah Andriamanitra ny Hebreo fa niona taminay raha ankehitriny trarantitra ianao mbola jainy ihany.
aoka andeha lalakatelona ny anefitra izahay mba amono zavatra atao fanatitra ho an Jehovah Andriamanitra ay. Iaino ny feo anao? Tsisy tena mihitsy olo fa taiza ny tena no mipotra. Manaraka tsara tsika Exodus 4:7 ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro tsy noana iaino ny feo akizy fa nanao hoe tsy niseho taminao Jehovah. Ny laviny zany le mitenena nginy faharoa ary Jehovah taminy ino ny entananao dia novaliany hoe tena. Teny amizay tena tsy an'Andriamanitra fa any Mosesy. Fa inona ny an'Andriamanitra? Vava. Ny an'Andriamanitra dia zao foana. Eno ity teniko ity sy zavatra teneny voalohany iny inona ao am-pony. Fa le fiovankevitran'Andriamanitra ampiasa tena. Tsy volonté intsony, tsy sitrapon'Andriamanitra ny ampiasa tena. Fa sitrapo Mosesy ny eken'Andriamanitra rehefa tsy nanaiky tena izy. Zay natonga ny tena tandindo ny tena. Satria vavamona tsy manaiky ny tena no solona tena. Tsy manaiky. Mila araka anao tsara le fampianarana. Mila araka anao tsara le satria le fahamarina zany hoetiko par étape mihitsy mba isokafa masom-panahintsika hoe ohatran'iza ny eo am-pon'Andriamanitra. Andriamanitra zany maika be Andriamanitra. Ny amin'ny fahatakaran'ny olona ny hasarobidin'ny teniny. Hasarobidin'ny teniny. Andriamanitra tsy maiky ny ampiasa tena fa teny. Rehefa tsy nety Mosesy tamin'ny voalohany dia nanaiky Andriamanitra ampiasa tena. Ny fampiasana tena sitrapony Mosesy ho an'ny Mosesy fa tsy sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Zany mahatonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy indray hoe teneno ny vatolampy farany. Satria tapitra amin'ny fotoana na ny fanana ny Mosesy ampiasa tena ahita ny asan'Andriamanitra fa tonga ny fotoana ampanekena ny Mosesy ampiasa vava anambara ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe reo dingana rehetra nitondrana ny Mosesy tamin'ny fampiasany tena dia lalam-pahanorenana ny fon'ny Mosesy azo toy iaino an'Andriamanitra sy anaraka ny teniny. Tsinareo tsara ne nahazo pakezy rehefa tsy nety ny teny dia izy Andriamanitra fa iza ry moa iza nanao vavan'ny olona, fa iza nanao vavan'ny olona. Andriamanitra zany ny teny hoe tsy voatery ianao zany isisika amina miracle instantané hoe tsy maintsy hoe eo no eo dia sitrany ianao. Zany hoe raha nytiny Mosesy zany dia zao za tsy andeha hiteny any raha tsy sokafanao aloha vavako, raha tsy ampiteny ahy ianao. Zany indrisy tompo zany mibatabata fiteny tsy mahay mandahateny aho ka fomba hoany nitenenako ohatra toy Andriamanitra fa iza nanao vavan'ny olona. Misy fotoana Andriamanitra tsy ianao le mitarain'io ny tonga dia valiany fa ianao manaiky eny ampanataterana ny zavatra ataony misokatra débloqué ao anatrehany farao vavanao tonga dia miteny malalaka tsara ianao. Hitanareo misy rendez-vous ny fanasitanana. Nandray misy fanasitanana tsy mamaly eo amin'ilay fotoana angatanao azy fa misy fanasitanana eny ampandehanana ianao no kasihan'Andriamanitra satria eo ampanaovana ny zavatra sainy atao no manampy ianao izy. Zay le tiany atao tamin'ny Moïse iza nanao an'io fa rehefa andeha anao nidikan'izay vao misokatra io le tsy fahaizanao lasa hainao amin'izay no miteny rehefa isokatra vao satria iza nanao vavan'ny olona. Zareo masino akaikinao rehefa miaraka amin'Andriamanitra aza manao vavaka manery azy amaly ny zavatra mahatery ianao fa manekeza zavatra mpanaoviny fa izy efa mihevitra sy mahalala anao tsy maharety akavan'Andriamanitra. Halleluja. Hitanareo ny hasarobidin'ny tenin'Andriamanitra averena ny hasarobidin'ny tenin'Andriamanitra averena Andriamanitra hoe tsy maiky ny ampiasa tena fa maiky ny ampiasa teny. Raha nanaiky Mosesy dia sitrana tamin'ny zavatra nanjo azy izy hoe sady nyseho voninahitra Andriamanitra. Eno i amin'izay Andriamanitra nahalala fa tsy haino ane i Farao fa dia mahagaga amin'ny mahakamany amin'ny Moïse
de izy an'io izy tsy haino anao e fa rehefa tapitra le miaka midiny io hidina am'izay a tetony nahitako fa ny fanehompamantarana tsy de natao any Egypta loatra koa fa natao Mosesy ahalalany fa miaraka amin'ny Andriamanitra ampitombo ny fatra ny fatokina ao aminy satria natao amin'ny Farao le izy a tonga de nanaiky Farao moka ny zanak'Israely vao nitranga ny loza dimy fotsiny na teo amin'ny fanininy teo tonga de nanaiky izy vao nikapoka vovoka fotsiny moa izy de mivadika moka efa zavatra hafa zay hoay tao feny moka ny tanàna avy amin'ny vovoka ny rano ny lasa raha efa zavatra hafa zany fa zao mafo Farao satria no amafisina ny fony no amafisina ninona ny fony hozy izy Andriamanitra ny délivrance tsy avy amin'ny onction fa avy amin'ny assistance ny tena fanafahana tsy avy amin'ny ositra sy ny fampiasana Moïse fa ny tena fanafahana ao ambadiky ny fanekenao iaina ny fanotronan'Andriamanitra fanotronana satria raha tsy nidina izy tsy délivreny Israely tsy mareteaka ho an'Andriamanitra ozy izy Andriamanitra numéro 2:20 ka hatramin'ny 2:1 Moïse tapitra koso zay e efa mba tapitra am'izay zay fampiasana tena ho anao zay nampiasanao aniny a ho anao no amarinina isolo mivavanao tsy nety no sokafana ranomasina mena ny sokatra zany tokony teny fotsiny Mosesy ry ranomasina misokafo de nisokatra ny ranomasina fa tsy tao dozy Andriamanitra ainjiry le tena satria efa nanao fanekena tamin'ny tena ho solo ny vavany Andriamanitra solom-bava Mosesy an'ile tena hitanareo mety gaga ianao hoe misy ny atao hoe volom-bava fa misy ny atao hoe solom-bava fakio tsara ny Baiboly solom-bava satria tsy nanaiky ny teny Moïse dozy Andriamanitra hoe inona eny tananao de tena ny solon'ny vavanao tsy miteny de lasa nampiasa tena Mosesy ary zay le maratsy an'le izy satria iny teny iny a lasa n'le sampy niaraka le hoe neostana tamin'ny zanak'Israely nafangaro a le narodany Ezekia mpanjaka da de tsika ngamba atao amin'ny tantara le hoe tena hoe lasa mifantoka tany amin'le tena aloha de nataondry zareo sampy le izy satria teo Andriamanitra no niseho teo amin'le tena zany hoe le tena de nahasolo tanteraka n'lay teny tamin'ny fotoanany fozy Andriamanitra tapitra ny korona tena iveriny eo amin'ny parole am'izay am'izao farany zao eo amin'ny teny tsy kapohana tsony hoety fotsiny le tena fa manomboka mba hananao antoka hoe tsy tonga de narina le nampiasainao sy nahazatranao hatramin'izay tamin'ny fiarahana amiko iny zany miaraka aminao foana ianao ane nao ampiasaina amin'ny assistance ao amin'ny fanotronan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny azy de tsy hoe tsy olombo ositra ny ositra ao mbola ao anatinao ihany fa misy fotoan'Andriamanitra efa tsy tiantsony ianao ampiasa an'le ositra fa izy no ampiasa ny ositrany amin'ny fotoana anotronany ianao eo amin'izay no mamaly le toe-panahy izay le hoe Andriamanitra miara-miasa amin'ny toe-panahy raha vao tsy tafapetaka amin'ny fatokina amin'izay raraka amin'izay ao anatin'ny élection jereo tsara ny zavatra mitranga teto Andriamanitra miteny satria ianao izy tsy nanome voninahitra amin'izay efa hatramin'ny Exodus toko 7 ve ty amin'ny numéro toko 20 mbola tsy miala antsika mbola examen voalohany mbola tsy afaka nefa maternelle lany niteny taminao ampiasa ho vava de efa nameko tehany ianao aty afarany ve efa hiditra ny kananavy ianao de mbola miziriziry amin'ny le tena ihany za tsy niteny hoe kapofa tonga de anao kapoka tsy mame voninahitra eo mason'Israely ianao noho izany mitsahatra ny mission anao ozy Andriamanitra rehefa tsy ety tsony amin'izay ianao satria tokony ho teny fa tsy tena tsony stop halleloja zay nahatsara ny Josoa Josoa nahita n'ity révélation ty voalohany de mba mbaiko manaraka amin'ny fanan'Andriamanitra koa izy androana nandinika amin'izay Josoa Andriamanitra tena tia mampiasa teny fa tsy mampiasa tena de jereo ny Baiboly fa Josoa tsy nampiasa tena mihitsy
tsy nampiasa tena nitsy Josoa. Fozy izy sy échec Moïse fa tsy nakatoavana n'Andriamanitra eo any anomboka. Ahoana fisehoana izy. Zany mahatonga ny Josoa tsy nandray vivantana teny ohatra ny nandraisan'ny Moïse azy, fa ampifandinihana tao amin'izay voarakitra ny soratra tamin'ny tantaram-piainan'ny Mosesy izy sy zay zavatra rehetra mahakasika azy. Nanam-potoany Josoa hitombona amin'ny fahalalana, namantarana ny tao am-pon'Andriamanitra marina, dia io no nitondra tombony ho azy tamin'ny fanimpony an'Andriamanitra, nitondra tombony ho azy tamin'ny fanimpony an'Andriamanitra. Hitanareo, tsy le miainy dia manatanteraka fotsiny, fa le afaka mandinika mihitsy. Ianao nomena tombony, nomena amin'ny Baiboly. Zany hoe mbola tokony oatra lavitra no Josoa ianao, satria ny an'i Josoa expérience mosaïque ny entiny, ny amin'ny Mosesy fotsiny. Mihainao avy ianareo, fa ianao tianao daholo hoe manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse, nomen'Andriamanitra anao daholo na ny vision an'i Jaune, ahoana ny fomba ionana amin'Andriamanitra, ny Paul sy ny nampahomby azy, nomen'Andriamanitra anao. Ianao zany tokony ho tena lasa lavitra be mihitsy amin'ny fanompona an'Andriamanitra, mihoatra lavitra no Josoa, satria manatombo mihoatra ianao amin'ny fandalirana ny tenin'Andriamanitra. Tsy marety ao an'Andriamanitra. Halleluja. Teo izy Josoa anomboka eto amin'izay ahako. Halleluja. Ahoana ny nazahoany an'le tombony, nafany sitraka ny hetsika Andriamanitra mihoatra noho izay nahitany Mosesy azy. Tsara be ny nampiasana ny Moïse, mbola mihoatra koa ny nampiasana ny Josoa. Ao ve sa tsy ao e? Halleluja. Ny 220 ka hatramin'ny 170 amin'ny Josoa toko 10. Ary tamin'izany Josoa dia niteny tamin'i Jehovah tamin'ny andro nanoloran'i Jehovah ny Amorita teo amin'ny zanak'Israely, ka nanao teo imasony zanak'Israely hoe ry masoandro mijanona eo ambony Gibeona. Ary ianao kosa ry volana ny andohasany Ailona dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana, mandra-pamaly ny olona ny fahavaliny. Tsy eka voarakitra sy voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jasara va zany? Dia nijanona teo fovoan'ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso ny letika intsony ho indray andro maninjitra. Tsy tena ny nampiasainy fa teny mijanona baiko. Wow, fanahoana? Satria namaky izy dia hitany daholy ro karazana zavatra nitakian'Andriamanitra tamin'ny Mosesy fa tsy nekeny, ary natonga an'Andriamanitra tezitra namarina ny ministeran'ny Mosesy ka nanomboka azy ny fidy an'i Josoa. Zany hoe raha adika vokatry ny fandalinana n'le teny dia niteny tamin'i Josoa Andriamanitra, manomboka hatreto ampiasanao ho mpanompon'ny teny fa tsy ho mpanompon'ny tena. Ny tenany dia Andriamanitra fa tsy hoe tena dia Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika tsy mizara mosoara fa mizara tena. Tsy afaka manao jeriatrika amin'ny kaporaly ianao raha ohatra ka mijoro ao jeneraly. Ny teniny lehibe indrindra. Tsika nomena parole fa tsy hoe setrasetra amin'ny onction akory. Tsy setrasetra amin'ny ositra tsika. Rehefa be loatra ny fampianarana momba ny ositra dia mivililana, satria ny sekoly mpanorana amin'ny andro farany dia sekoly tsy mampifantoka anao ny amin'Andriamanitra fa ny amin'ny fitaovana. Raha mivavaka tsy anao ka mahiratra ny masom-pananao dia fantatrao zany. Olona ampiasain'Andriamanitra ako miteny an'izany. Ary mahafantatra tsara ny lanja ny hoe tena mamaly ositra io. Mamaly izy. Io zao sitraka mahafantatra an'izany. Pasteur Ntsiva koa misy an'izany nafantatra an'izany ho ana olona anankiray. Izay tsy hotononiko eto moa zany hoe iza le olona aloha. Fiara fotsiny nandeha tany fa simba le fiara dia nikarakarainy tonga dia sitrana izy. Dia tsapany hoe rehefa nikasika ny fiaran'ny pastera ozy izy dia sitran'Andriamanitra. Ny antony ny ositra misy fa tsy hoe tsisy. Fa ianao tsy natao akalaza ositra zany fa mahasositra. Ny olona rehetra samy manana ositra ny daholo. Amen. Ianao zao ohatra ka manam-potoana iombonina amin'Andriamanitra mihoatra noho izahako.
de mety ho dépassenao indray ny fiombonana ko amin'Andriamanitra de milasa vosotra kokoa noho izay ianao satria ny ositra de teraka sy miorona avy amin'ny fifampitakosonanao amin'Andriamanitra. Tsika eny manana élément anankiray napetraka Andriamanitra na tsika misy élément réceptif ao anatintsika ao afaka mandray ny tara-pahazavan'Andriamanitra. Zay mahatonga le anjely lasa ohatry ny olona tonga tany a Sodoma sy Gomora rehefa ny antrano tao amin'ny lota satria ela ry zareo niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa zay mahatonga Mosesy tonga de mbola frais be avy any tendrombohitra tsy mibanjinina ny tavany satria ny olona sy ny anjely samy corps itoeran'Andriamanitra fanan'Andriamanitra daholo zay manana ny fanan'Andriamanitra afaka mandray tsy mifandray amin'ny voninahitra. Noho zany ny ositra rehefa ao anatinao efa fanomezana avy amin'ny fanan'Andriamanitra ka rehefa mirehitra ny fanan'Andriamanitra ao anatinao de tadidio tsara lasa vatana trano fanahy itoeran'Andriamanitra ianao mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Noho zany tsy ianao iny fa Andriamanitra. Zay ny mahatonga antsika tsy mampianatra hoe miavaka noho ny hafa ianao fa nara ihany ao anatintsika fa mitrava-iava tsara de hitanao fa dépassenao ako. Mianao tsara ve nareo? Afaka mihitatra ianao. Raha tsy zany a de tsy hitako kory zay antony natonga avy amin'ny fanaka nanomezan'Andriamanitra azy ao anatin'ny olona tsirairay. Mosesy rerany tamin'izany de normal na ny olona 6 millions nanaraka azy fa reraka ihany izy. Tondra olona 6 millions zany le trop zany. Piasanao ary tsy mihoatra ny 10 ohatrany manahirana. Mianao tsara ve nareo? Le olona 6 millions firenena ray samy manana ny fitarainany, samy manana ny lohany, samy manana ny fisainany daholo le olona 6 millions reo. Teo izy amin'izay Mosesy tena satroko rangara samy manana ny fanahin'i Jehovah daholo ny olona rehetrarehetra fitsoran'ny Mosesy li satria nahoana reraka izy. Ka Mosesy rehefa nanipy an'io ianao ndray ve ny dribble an'io? Marety eka ao an'Andriamanitra. Fitsora io. Ny fiangonana ny andro farany, fiangonana no mena fanahy tsirairay avy isan'olona. Fanara ihany tsika rehetra fa samy manana fanahy mitovy tsika ao anatintsika ao. Vatana hatrany fanahy itoeran'Andriamanitra ianao, sokafo ny vision-nao, ny fahitanao fa manana ny fanan'Andriamanitra ianao. Mitombo amin'ny sekoly mivavaka, miraiso amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra, mandinihy ny toetra n'Andriamanitra, omeo zay takian'Andriamanitra, mba isan'ny olona pakatohan'Andriamanitra. Zany tsy lalàna zany. Norma amin'ny fiainam-panompony zany. Alleluia. Zay sarotra tamin'ny Mosesy no amoraina tamin'le mpandinika atao hoe Josoa. Averiko, zay sarotra tamin'ny Mosesy no amoraina tamin'le mpandinika atao hoe Josoa. Aza vela hiala eo amin'ny vavanao. Ty boky ny lalàna saintsaino andro aman'alina. Aza viala eo masonao sy ao bavanao, ao ponao. Ka rehefa feno teny ao anatinao dia natao hiteny zay lazain'Andriamanitra amin'izay ianao. Voapirofo fa Andriamanitra dia eo amin'ny toerana misy teny. Rehefa votsitra ny teniny amin'ny fofeny fahatakarana tsy manatsafidy Andriamanitra ankoatra ny manatanteraka. Alleluia. Zay no mahatonga an'ireny teny amarinina ireny. Ny teny amarinina tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra zany raha dinihana dia nanomana ny Josoa ao amin'ny dingana manao sy manatanteraka zay lazainy. Ten'Andriamanitra hoe aza miandry ny hitan'Andriamanitra amin'ny toerana tsy misy tenin'Andriamanitra zany. Manombo mifankahita amin'Andriamanitra ao amin'ny teny zay lazain'Andriamanitra. Ny olona rehefa tsy feno Andriamanitra dia tsy tia tenin'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny olona vory rehefa spectacle satria tia mihira ny olona. Le hira iny zany mampifalifaly azy, mampibitabitaka azy, mahafinaritra le fotoana. Tsy fafinaretan'le fotoana, tsy ambiance ny tadiavintsika eto, fa correction. Fantsiana ny ilaina. Tadiova rehefa mahitsy ianao mpanataterana zavatra asain'Andriamanitra ataonao, possible amin'izay ianao, tsisy worship, tsisy fiakofana, tsisy fiderana, tsisy tenin'Andriamanitra, fa eo amin'le toerana ijoroanao tonga dia misy atmosfera miova, misy tontolo miova. Satria nahoana hotronony ianao. Azonao revela izy. Zany mahatonga ny Charles Finney zay nitondra fifohazam-panahy tamin'izany. Tonga eo amin'ny toerana anankiray tsy mitory teny nefa any amina ozinina mpanamboatra tsy fantatro ina any amin'ny ohatrany mpanamboatra fromage ohatra
de sendrana mangy tao izy de tonga tao de vo mijoro mba vady izy tonga de miteny am'teny tsy fantatra sy mifona daholo ny olona bebaka daholo miala am'ratsy ao am'le toerana nefa izy mbola tsy nitonona vavaka anankiray akory nisy mpanompoandriamanitra koa tany États-Unis vo tonga eo amina firy anankiray izy de am'le hôtely de zay aretina rehetra na ny premier étage ny deuxième ka mbola misy dingana tsy nahitanao an'Andriamanitra nefa nisehony tamin'ny hafa de aza miseho am'lay raha zay fiarakely iny aloha nampiasain'Andriamanitra azo rehefa apetraka le izy tsy lalany zany itenenao hoe miavaka ianao mbola misy ny trôno ianao zao le izy fa maninony zay olony zay no ataon'Andriamanitra an'izay zay ataony tamin'ny anankiray ny afaka ataony amin'izy rehetra fa maninony zany olony zany nataon'Andriamanitra ohatr' zany fa afaka am'izay a nangataka tamin'Andriamanitra tompo fa inona ny antony valiny satria mety amiko izy Andriamanitra koa manana soahany misy olona mety aminy de misy olona tsy mety aminy misy olona mandefitra izy miaraka aminy satria eo fatra ny fatakarany fa misy olona afaka manivaka Andriamanitra maneho ny zany hoe ny présence an'le olona tonga de mamaly ny présence n'Andriamanitra zany atao hoe fanotronana mahazaka ny présence n'Andriamanitra manetsika ny présence n'Andriamanitra mahazaka manetsika ny présence n'Andriamanitra zany hoe manivaka mihitsy Andriamanitra satria feno le fepetra-panekenao anatiny atsotsika zao mihaino ten'Andriamanitra eto latsinainy mandrapatonga ny larobia de ohatrany misasany amintsika mbola miantso de miteny hoe mafy loatra pastera mavesatra loatra inona mavesatra am'zany tsy haiko inona mavesatra am'zany misy zavatra tsy mety ao anatiny raha miteny Andriamanitra hoe zao a tsy mety manao firaisana ranofo alohan'ny mariage ho an'ny tanora de inona mavesatra am'zany de izy ny tompo anaka rehefa tafidy seo de tsy mahazo misara-pandrina ampivady de inona ny dikely zay zavatra namaiky anao teo anerenanao rehefa avy eo de inona mamaiky am'zany halleloia halleloia azonareo petaka le izy de misy olona vo maheno an'izany de mangovotra tompo misaotra anao afa tena nampafantarinao amin'ny marina hitoetra amin'ny sitraponao hoe ninoninona fiatraika an'izany satria fantatro fa tsy ny fanahiko no nakana ny sitraponao tsy hotanteraka ny fiainako betsaka ny olona manana sofina roa fa tapenany amin'le teny tsy tiany hoenona satria mbola teanao zay tiany atao izy eto raha ny teny eto no tsy alovanao tsy azoko antoko antsony hoe iovanaiza zany ianao tsy azoko antoko antsony eto raha tsy anao ianao an'izy ianao andrasana nga ianao an'le teny maherihery vagarery fa sady mampahery fa ny androdolo fa tena tsy teny mampahery fa ny azy atao hoe marteau évangélika de inona ny ataonao mihaino an'le ny anina reny ianao ninninona fiainanao no ny fahasoavana ho miliardaire ianao amen momba ny ota aza eritreretina fa nampanota azy ianao ny tompo tianao marina aloha fa tianao ny tompo nampanota azy ianao marina zany fa miala amin'ny ota raha teo any an-danitra ianao zany mahatonga azy rehefa tonga eo aminao zany Andriamanitra de zao tady dio mamaiky an'Andriamanitra Moïse be iny ara nahita azy Moïse be iny a nampiasaina amin'ny fomba goavana fa rehefa tsy name voninahitra azy de stop ndany ianao mandeha vitena ny tendrombohitra any izy ary mampimely izy mandeha vitena mihitsy a izy ihany ny lanjany angady andeha verana azy tao de ngambany izy zany tsy nety maty koa moa izy fa nitsotra amin'ny anarandray sy ny zanaka sy fanamasina avy de lasa izy satria le onction tao anatiny mahery vaika be azonareo fipetraka le izy de saika tsy maty mihitsy izy fa zay ny mahatsara ny Moïse mihaino an'Andriamanitra fa zao ny tiako hotenenina aminao zany zavatra kely tsy apozinao arakaraky ny dingana misy ianao zany misy zavatra tsy toleren'Andriamanitra tsoa satria efa mahatoky loatra izy hoe ianao a efa maharaka azy no zany tsy tokony ianao hoe ohatrany hoe ny erreur tokony ataon'ny olona 70 taona zany 10 taona tsy tokony hitovy amin'ny 70 taona tsony ohatrohatr'izay le fipetraka le izy de Andriamanitra zany efa mahatoky ianao hoe ty ndray tena fa efa mety ny rano vadika raha mety
anao mety zay teneniko mety fa misy zavatra anankiray tsy hitandremana tenina mila mpanompo ny tenitsika midiry anao anatin'ny fanekiny teny za tsy miteny hoe mila miezaka manapa-kevitra fotsiny fanapa-kevitra tsy misy ezaka e tompo androany miaraka amin'ny fanampiany fanahy masinao ajanoko ty taoko ty ny balina kabosa ajanoko Andriamanitra halleloia dinidinika ambany tafitrano tsy mahomby rehetra misy tena hoe dia manangana fivoriana ao anatin'ny fivoriam-bavaka ny tokony atao fivorim-pifosana adiny telo no mavita mifosa nefa adindraynao tsy mavita mamaky tenin'Andriamanitra zavatra azo atao zany iainako zany zavatra trikety iainako vity zany tentation misy fa afaka mijoro anao manohatra azy rehefa tsy mety zany dia ajanona dia mijanona tsy zavatra tsy vitany stop mety misy opportunité misokatra amina vola tsy marina tsy hoe rehefa vola dia alleloia dia mijoro vavolombelona voata inona tsolotra le izy fa mitana mbahoaka le izy na zavatra ohatroatra zany ajanona io tsy ny zavatra gainena rehetra ny avy amin'Andriamanitra tsy mampaninona mety hosahosentsika efa tafiditry ny lanitra any amin'ny fara miona halleloia mijoro ianao kristianina ianao kristianina zany kristianina zany mila authentique zany voajerevana tena zanak'Andriamanitra io jerena mifahatra amin'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra raha vao ataonao 7 étoiles be na ny correction ataonao 7 étoiles be nefa tsy hainanao le izy manondromolotra anao am'izay manodidina dia miteny anao hoe iony izy no mandefitra iony izy no tsopon'ny olona amin'ny ariaroa ianao miainahy ianao amin'ny tenin'Andriamanitra zao taditio ny fanatren'Andriamanitra dia tsy fantatsika amin'ny alalan'ny maso fa amin'ny alalan'ny sofina ny fanatren'Andriamanitra ho dia tsy fantatsika amin'ny alalan'ny maso fa amin'ny alalan'ny sofina nahoana Andriamanitra tsy hita maso fa manome alalana antsika izy afaka hiain'ny teniny raha maso no hitadiavanao azy dia tsy hita azy ianao satria fanahy izy fa raha misofina dia sokafa amin'ny masom-panahinao ahita ny asany tamin'ny voalohany tsisy nahita an'Andriamanitra fa nandren'Andriamanitra ny teniny nisy Genesis toko voalohany dia ny voalohany ka hatramin'ny dia ny fahatelo ary Andriamanitra tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany foana tsy nisy endrika fa ny fanahin'Andriamanitra namoba tambonin'ny ranolalina dia Andriamanitra ny teny hoe misy mazava dia naninona nisy mazava Andriamanitra tsy namela marika ny fanatrehany ho hitany maso zany fa mamela marika ny fanatrehany izy horenao rehefa miteny izy dia hiteny aminao hoe afaky ny ahita n'Andriamanitra amin'ny teniny isika tsirairay avy tsy mahagaga raha ohatra ka tsy ry Habakoka ny teny ao amin'ny Habakoka toko faharoa ny andiny voalohany Habakoka toko faharoa ny andiny voalohany amin'ny Baiboly dia milaza zao no lazay ny tenin'Andriamanitra halleloia Habakoka toko faharoa ny andiny voalohany hitsangana eo ambony fitaizanako aho hijoro eo amin'ny manda hiandry ahitako zay ho lazainy amiko sy zay avaliko azy amin'ny fitarainako midiky fa miandry ahitako zay ho lazainy amiko sy zay avaliko azy ny amin'ny fitarainako tsy ahita azy amin'izao aho fa afaky ny ahita zay lazainy amiko zay ny tiany Habakoka ho tenenina zany hoe rehefa miteny Andriamanitra ny zavatra teny Andriamanitra dia natao hitany masonao tononoko androany fa Andriamanitra ny eo amin'ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny teniny lay Andriamanitra tsy hitany maso androany izy eo amin'ny alalan'ny asany eo amin'ny fiainanao izy satria rehefa miteny izy dia natao hita zay lazainy tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra halleloia Andriamanitra zao tao amin'ny Genesis mety tsy hitan'ny olona raha teo ianao nanatrika fa ny afantarana hoe eo izy vao miteny hoe misy hazo dia mitsiry le hazo wow zany misy feo mampitsiry hazo zany hoe azontsika faritana koa any amin'ny alalan'ny asany ny présenceny hoe eo izy hitatsika zany amin'ny fanasitranany hitatsika zany amin'ny asa famoronana mety tsy hitanao maso Andriamanitra hoe za hanaraka anao dia hanaraka anao hoe aiza eto hoe zao izy aiza arao ny teniny halleloia ny fomba akaiky indrindra zay ny Josoa ny Mosesy Andriamanitra mihitsy ny hitany fa ny Josoa atao amin'ny alalan'ny teniny nahitana an'Andriamanitra Mosesy raraka satria zatra mihaino an'Andriamanitra
fa josoana omby satria zatra mandinika zay zavatra nylazain'Andriamanitra. No zany ny fijoroana tsy amin'ny alàna fandrenesana nandrefeo raha vao tsy ampy tenin'Andriamanitra ny olona mandrefeo vily lalana be mihitsy le feo. Vadin'olona riny nitsiriritinao lazaina hoe ny tompony laza tamiko atsika isenao ny tokony dory fa tsy raha fa tsy raha Victor tsony. Ereto ny tokantranonao io na mety na tsy mety fa matoy ny men'Andriamanitra mety aminao io. Fa izy moa milaza ifanao koa tsy mety fa sao dia anao ny tokony hitsiny hany koa ny le resaka. Tsy sekoly tokantrano loatra tsika fa ino fotsiny tenin'Andriamanitra raha pitso ambaina andaotsika ity-tanina mafy any tompo. Alleluia. Hitako izy amin'ny alalan'ny teniny. Mety tsy hitanao maso Andriamanitra fa ianao afaka hanaraka an'izay lazainy. Naiza naiza misy teny dia tsy maintsy eo Andriamanitra satria ny Baiboly dia nilaza tamiko. Zany lazain'ny Baiboly tamiko fa ny teny dia Andriamanitra. Zay aloha ny hitako ato e. Tsy marina ve zany? Za mbola tsy nahita ny teny rery zany ka tsy hoe teo Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra dia efa tao amin'Andriamanitra ny teniny. Zany mahatonga antsika tsy maintsy mahita an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiasantsika sofina tsara satria izay lazain'Andriamanitra ihany misehony eo amin'ny fiainantsika. Izay teny velona rehetra voarainao avy amin'Andriamanitra dia mitondra an'Andriamanitra ho ao anatinao avokoa. Ohatra hoe mandray teny eto afaka ny ho sitrana ianao. Jesosy ny tena miteny mihitsy lanja ny teny izay lazainy dia afaka tonga anao hisokatra ho amin'ny fahafahanao mangataka na inona na inona. Raha miray amiko ianao anaka ka mitoetra ao anatinao ny teniko dia angatao izay tianao na inona ho tonga aminao zany. Jesosy ahoana zany? Satria ozy Jesosy ny teny rehetra izay inonao sy raisinao dia teny velona mitondra an'Andriamanitra ao anatinao avokoa. Teny dia Andriamanitra mitondra an'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fizarako ny tenin'Andriamanitra aminao manokana. Rehefa eo ny tenin'Andriamanitra, eo Andriamanitra mijoro manamarina an'izay lazainy ary ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia manome voninahitra ny teniny ho ambony noho ny anarany rehetra. Salamo 7:30 ny andino faharoa Davida mpanjaka dia niteny an'izany. Rehefa miteny izy dia mahatateraka an'izay lazainy rehetra. Rehefa laza izy dia nefa izay fanambarana nomeny. Andriamanitra tsy afaka andiso ny teniny zany. Zay no mahatonga ny fampianarana raha vao diso dia diso ny fisehoan'Andriamanitra ny olona. Halleluia. Andriamanitra tsy azontsika terena amin'ny teniny tsy nelohavan'ny toetrany. Satria misy fotoana ny teny te hiasa eo amin'ny fiainan'ny olona fa ny olona tsy disponible esan'ny teny satria tsy manaiky izay lazain'Andriamanitra aminy. Zay mahatonga ny sitrapon'Andriamanitra ny fiovanao tena sarobidy amin'Andriamanitra mihoatra no fampiasany ianao. Fiovam-pony hoe mahatonga anao nateraka indray miova fo. Dikan'izay fiovana mialohan'ny fisehoana tsy fanehoana. Ao a hazadino zay teny zay mandra-piavon'ny tompo eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Amen na sa tsy amen? Za mahatonga ny nomeri toka 7:29 milaza Andriamanitra tsy mba olona kandaingana zanak'olombelona kanenina. Moa misy zavatra efa niteneniny va ka tsy nefaina na misy zavatra nylazainy ka tsy ho tanterahany zany. Mahatoky Andriamanitra. Androany maraina zao a raha miteny aminao hoe sitrany ianao dia azo antoka tsara fa sitrany ianao. Raha miteny Andriamanitra ato anatin'ny Baiboly hoe va ny olanao rehetra dia van'Andriamanitra tokoa le olana. Ary be dia be aminareo nita surprise mahagaga ny avidirin'Andriamanitra tsehatra amana an'ilay zavatra tsy takatry ny saina mihitsiny isehoan'ny voninahitra Andriamanitra. Satria fantatrao fa ny tenin'Andriamanitra dia lalina anankiray mampitoetra fahatoniana ao anatinao fa izay hitondran'Andriamanitra anao dia dingana isehoan'ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Tsy manary ianao zany Andriamanitra. Ataovy tehaka mafy tsara ho anazy. Mba fantatrareo ve fa tokony ity tenin'Andriamanitra satria ny teny fanomezana manambara ny mahafeno ny fepetra mandriamanitra azy. Manome antsika ny teniny Andriamanitra ary efa tao amin'ny teniny Andriamanitra nanolotra ny tenany fa ny teo amin'ny hazo fijaliana fa nehoana fotsiny sitrapo efa vita tao amin'ny teny. Asika tsara Andriamanitra efa tao amin'ny teniny izy nanolotra ny tenany. Hoy izy talohan'ny fandroenany zao tontolo zao nefa voavonony ny zanak'ondry. Apokalipsy 3:7 fa naseho teo amin'ny hazo fijaliana 2 rivo-taona lasa monja. Vao 2 rivo-taona lasa zay. Zany no antony mahatonga an' Jesosy milaza hoe tonga anatanteraka ny teny.
tongana tanteraka an'izay voasoratra ny amiko. Zany hoe ny teny talohan'ny fisehono nofo. Noho zany raha ny teny ny taloha raha misakana ny teny tsy teraka vokatra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Fa raha vao misokatra ny teny tsy maintsy mitranga vokatra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zao nefa ny zavatra hitako, misokatra le teny fa tsy nafenin'Andriamanitra. Proof tamin'izy mbola teny efa nilaza fa vovono ny zanak'ondry. Tanteraka zany roa rivotaona lasa. Inona raha ny teny dia tonga nofo. Teny tonga nofo. Zany mahatonga ny teny afaka manaisitra an'izay nofo tsy izy rehetra mitsiritsiry amin'ny fivotosana ao anatinao io. Na tumeur io, na cancer, nina anarany. Vitan'Andriamanitra manaisitra an'izany. Amen. Vao ny teny fotsiny Andriamanitra hoe maintsy ny bibilava, ny kibonao ny andehananao. Tonga dia nanjavona daholo le milipaty. Milipaty any bibilava taloha. Fa le tongo be dia be tonga dia nanjavona dia ny kibony nandehanany dika. Matoa Andriamanitra ny teny hoe ny kibonao no andehananao nanatongotra izy taloha. Fa vao miteny Andriamanitra tonga dia manjavona zay manjavona. Zany mahatonga rehefa mizara teny kalma be mihitsy satria fantatra hoe tsy avy amiko. Nandray misy saiko manakatra ihany sao dia tsy hitrangy zany tamin'ny voalohany fa amin'izao zay firaikany ihany sy fidonany ihany fa ny zavatra fantatra dia zao rehefa mampiteny Andriamanitra tsy maintsy mitranga zay lazain'Andriamanitra. Amen sa tsy amen. Halleluja. Efa nomen'Andriamanitra meloa ny teny. Mateo 5:7-10. Misy olona miainy ve o 7:10. Azo ataonareo tonga andrava lalàna sy ny mpaminany. Tsy tonga andrava fa tonga ana tanteraka. Zanak'ondry dia voavono talohana fanondrenana zao tontolo zao. Apokalipsy 1:9. Ny zavatra rehetra dia efa vita meloa amin'ny fotoana nehoana azy. Vakio dinio iainy le teny. Mila miaintsika ny tenin'Andriamanitra satria maneho an'Andriamanitra ny teny. Ny teny dia maneho sy manambara amintsika hoe izy Andriamanitra. Manome-tsika an'Andriamanitra sy manolotra antsika an'Andriamanitra ny teny. Zany mahatonga azy mandefa ny teniny rehefa hiasa izy. Izy mandefa ny teny izy ny salama fafito amin'ny 120 nanafaka azy amin'ny longoza ny anjerany sy nasitrana azy amin'ny rofo rehetra. Ka ao amin'ny tenin'Andriamanitra no miseho manifeste na miseho maneho ny maha izy azy. Ka ianao zao androany maraina mitateraka androany fa zay mihaino ny zavatra teneniko eto ifandray amin'ilay Andriamanitra ambadiky le teny amin'izay. Mino ianao zao androany vao miala eto dia zao ataovy tompo hosakaizan'ny teninao aorinany androany. Be dia be reo teny manakivy ivela ny zavatra lazainao fa tsy ataoko akivy azy any Andriamanitra fa za hijoro atoko foana ny fanambaranao hatramin'ny farany. Ina ny lazain'ny tompo ahy? Lazain'ny tompo ahy ho lohanao ny afa-tsy ho rambony. Matanjaka fa tsy malemy zany. Io ela velona anambarany asan'i Jehova. Tsy ho raraka zany amandrakizay. Tsy ny fahitany masoko, tsy ny fahatsapany nofoko, tsy ny zavatra henoko, tsy ny zavatra hitany masoko fa ny zavatra lazainy amiko. Zay lazain'ny tompo ahy ihany no hitranga farany eo. Homenatra amin'ny fahavalo fa homemboninahitra Andriamanitra. Minonareo manomboka androany fa tsisy fiedina anankiray eto voahomana avy amin'ny devoly sy famelezana avy amin'ny satana zany ka ho ambiny zany tsony. Ny teny tamiko Andriamanitra fa nanomboka tamin'ny 2021 makaty dia anotrona antsika amin'izay izy. Dikan'izay mitoepo amboary tsara azaka le izy. Betsaka ny le olona rehefa tena hoe miseho fanotron'Andriamanitra dia lasa izy indray no Andriamanitra. Satria rehefa hetsika Andriamanitra dia zavatra mahatalanjona daholo ny ataony eo. Mampitsiritra mipitazana ny zavatra ataon'Andriamanitra. Fa tsy antsika. Mitazana no mitsiritra fenao tsy zakan'le izy koa tena ho lasa superman tampoka fa natonga an'izay folaka 70 taona any amin'ny Mosesy zay naninona izy tsy maintsy 70 taona satria tsy ampy ny 9 taona. Le faharetana nanefena azy tsy tanteraka raha tsy feno le fepetra ilain'Andriamanitra anehoana azy amin'izay dingana sy tian'Andriamanitra anehoana azy zay. Dia jereo Mosesy hatramin'ny farany tsy nanao ny tenanao Andriamanitra mihitsy izy. Sanatria izy tsy zahany any Jehova ozy Mosesy mpanompony any ahako. Voazony izy. Fa tsy hoe efa nanomboka nitranga zavatra rehetra dia tany amin'ny masony 6 millions dia tonga dia izy amin'izay hoe efa tonga Kristy. Venareo tsy mora kely moa namadika an'izany. Mora kely. Satria nahoana fisehoana efa feno fepetrako. Efa nan'Andriamanitra fatokina. Zao anefa Andriamanitra tsy afaka mivadika. Rehefa nomeny le izy dia nomeny. Ary zay mampalahelo an'Andriamanitra. Matetika ao anaty Baiboly vao fitaka foana izy. Zay nomeny. Solomona zao tonga dia ameko anao ny arerena ataoko tsisy anakarenanao ianao teo alohana sy aorinanao.
be dia be aminy milaza hoe za Solomona 2 de baiboly ihany niavakiko hoe ozy izy ny Tenin'Andriamanitra tsisy tsony olony anao sy aoriny anao dia ndikan'izay niavaka izy matonso niaviny baiboly. Amen. Fa rehefa aveo izy nivadika ny arena tsy matazona ny olona. Zany mahatonga ana tsy mameritry mampirona loko amin'ny fanambinana satria Solomona mpanankarindrindra nefa mivadika amin'ny farany. Tian'Andriamanitra fa navadika ny arena tsy ho tian'Andriamanitra. No zany raha tsy zavatra tokony vavaka ataonao tsy hoe ataovy ambin'Andriamanitra no fa nin'Andriamanitra zavatra ka tafasaraka tsiona aminao any aparany aza atao tonga eo amin'ny fiainako zany. Matahotra ny olona anao an'izany vavaka zany satria nahoana mipetraka ny hoe te hanan-karera fa tsy teo any an-danitra ka ny tena marina. Misy olona tena mpitenen'ny sary iny mametraka vision iny dia mipetraka ny hoe sary le camion rabriko sakatara io apototry ny sarina camion vision. Hitanao Andriamanitra. Nefa ranany actrosy ny ataonao verina actrosy. Te tsy fantatra ho zany actrosy lava be. Ala. Baba sisi. Hitanao Andriamanitra. Atodro ny tanao raha azonao tsara le zavatra tiany Jesosy ho tenenina. Teneny miova Andriamanitra. Ianao ny tanjoko. Tsisy ambony no ny teninao zany. Rehefa miasa eo amin'ny fiainako ny teninao. Ny zavatra rehetra miara-miasa aso rehefa tianao somary tiaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Tsangany amin'ny toerana misy anao dia voafainy amin'ny lanitra ny tanantsika. Dia tsika isaotry n'Andriamanitra fotsika manontolo. Misaotra anao araiko amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fahamarinany teny. Jesosy tena tianao zahay. Teny fotsiny zao zay androany maraina hoe ianao fanomezana sarobidy indrindra avy amindray. Ary zany natonga amin'ny Paoly nandritranterina mihitsy ny teny amin'ny alalan'ny fanamasina amin'ny Romanina 2:22 amin'ny 30 hoe aza maivanina ny fanomezan'Andriamanitra. Fa ozy izy ny apôstôly Paoly rehefa nampitenen'ny fanahy hoe zay nanome ny zanany lahy tokana natolony ho faty hamonjy atsika ho fanomezana. Tsy omeny maim-pona miaraka amin'ny Jesosy koa va ny zavatra rehetra ny dikan'izay raiso tsara Jesosy fa ny zavatra rehetra tsy zavatra natao iriny eny aloha ho tadiavina fa natao anaraka aorian'ny fanomezan-danja ny fisiany famonjena ao anaty. Mampianaranay hitazona famonjena tsara fotsiny hijoro amin'ny fatokina amin'ny fanjakana fa ny zavatra rehetra efa nataonao anay zany. Nisy fitahiana tonga tampoko zany tsy ampozina rehefa tena fantatra fa mahasoanay. Zany mahatonga an'ity sekoly ty Andriamanitra ny devoly eny efetsy. Raha ohatra ka arena ny mampisaraka anao amin'Andriamanitra dia ataony zany dia tonga anao iainao anatina lapistan kely fotsiny. Efa mba vaona amin'ny fahafatesana ve Jesosy voanenina. Eo amin'le farany fotoana elany ety tsy maintsy makivaky mandrakizay amin'izay. Eo vao eritretra eo me prolongation Andriamanitra. Tsisy prolongation ntsony fa aloha manomana den'izao ny fiainam-panahinao iombona tsara amin'Andriamanitra, miavana amin'Andriamanitra ny ianao, manova zay mampifaly azy, omeo valy ny antom-pisina na amin'ny fotoana omeny, ny tombonandro omeny, mba hafanao manompo azy tsara, manefy zay araka ny sitrapony amin'izay, afaka manao ny rehetra Andriamanitra, ary tsy taredretra izy rehefa mety ianao. Misaotra Jesosy, menanao mifankasitrana azy voninahitra mandrakizay. Amen. Azo toerana vetivety no fanaritsika eo an'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Rapitso maraintsika sekoly tokantrano miaraka amin'ny mama Viviane eto. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny Tompo. Amen. Alléluia. Alléluia. Tena mianaran'i Jesosy ilainao sekoly tokantrano. Tiako tenenina tsy hoe mety le tokantrano dia tsy ho avy ianao, na tsy mety le tokantrano dia hitan'ny olona mikorotana ny tokantrano ireny mahatonga mamonjy sekoly. Zany rehetrarehetra zany ohatry ny zavatra toy ny devoly daholo zany anakananao tsy ho tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ilainao le izy ho fanorenana. Ho an'izay mbola zatovy tsy tafiditra amin'ny tokantrano, ilaina ianao mandray fampianarana mba hampijoranao amin'ny fiainatokantrano sambatra. Alléluia. Sambatra tsika rehefa manana an'i Jesosy eo amin'ny tokantrano. Amen.
ilainao foana izy noho izany a ilaintsika mihaino tenin'Andriamanitra manindry tena miala avy any amin'ny toerana misy maketony hoe tsy mora vao maraina tsy hay nataony Eliandry teo iny hoe tena any aminay izy tsisy tonga amin'ny fito zany halleloia raha andeha hivavaka fa zao ny prioritera amin'ny olona any ampiasana satria iny manome vola imezana sakafo hohaniny fa ny fiainam-panahiny tsy mampanina azy na reraka azy fa ny anao ataovy ambony be ny fiainam-panahinao raha taditsika tsara ny be deabe ny olona any andafy any mitaraina tena zay rangarany Madagasikara sambatra fa manino nareo manana fotoana ivavahana tsika ny men'Andriamanitra dia orenao rehefa tonga any an-danitra soa ianao fa nampahoriana mba ahafantaranao ny didiko zao ianao tonga aty hitanao le zavatra fikirinao teny ambony tany reny nisy nentina tativy anaka ambiatizany zanako izany ho ampianariko anao amin'izay ny zavatra rehetrarehetra le ohatran'izao iny any dia zao raha ianao zao nafantatra n'le tenina taon'ny paster ohatr' zao iny dia nanaraka an'iny ianao dia iny mihitsy nefa nandrasako taminao fitanao rehetra zavatra be dehibe reto raha vao nety fonao dia natobako nidina tany dolo fa za matahotra soa mery ny fiainam-panao mba fantatrao moa fa ny haiko mihitsy maty mba hatonga amin'ny fiainam-panao no hiditra any an-tanitra mandrakizay noho izany tsy vola makarena no vidianako anao fa ny haiko zanako ka raha vola makarena ny avery anao dia sao ve mieritreritra hoe omeko anao ihany le izy na avery anao dia tsy maninona fa aloalohanako miorina tsara mba amin'izay meo fotoana moa mba hampandrosoana anao fa aza laniny eo ampanefena ny toe-ponao foana halleloia efa ela be ne zany teto e fa zao la isaky ny tonga dia manefy anao foana fanotronana manefa fa tsy fanotronana manampy zay mahatonga ny Jona voatefy satria tsy maintsy aniniva ny andrasana azy ianao tsy Jona ianao zanak'Andriamanitra no fahasoavana mitobaka ho lasa lavitra ianao Andriamanitra hiasa mahery ao amin'ny fiainanao ny fitiavan'Andriamanitra zany ne fitiavana zany ianao ve mahafantatra hoe ny zanakao kely menao antsy izy ilalao lamina fa rehefa tonga amin'ny fotoana ilaina ny lamina satria raha tsy tare izy mba anisy ora volony mba avandra zazalahy izy fa tsy hoe namenao lamina izy dia natao konkosolona ny kompony fantatra hoe kokosany dolo ny manodidina dia eto sisa nasiny sanga dia nody izy dia faly venao anaka rehefa manala asory hatramin'ny farany zay ngamba mifampaherezana azy omena halleloia hitantsika tsirairay avy Andriamanitra nitsangana eo mitoerana misy ianao andray tsodrano arytsika hitanareo ne Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiritra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ne Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen jereo ny eo akaikinao zao hoe amin'ny androm-piainanao ray manontolo tsy maninana veriny zavatra rehetra ary ianao fa miangavy ianao hoe aza velo very fiadanana ianao rehefa ao ny fiadanana hoe na very ary ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho hita ihany fa ninninona zavatra rehetra nananao hoe ka tsisy fiadanana ao anatinao dia ho very daholo izy rehetra zao ny izy hoe ataovy tsara toerana ao am-ponao ny fitiavanao an'Andriamanitra fiainam-pahamasinana fiainam-pahamarinana fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra manana fahatahorana an'Andriamanitra rehefa nananao zay hoe sady ambinina be anao eto an-tany no hifankahita amin'i Jesosy ianao rehefa aleta zay izy hoe efa miteny azy zay hoe zarao mifahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao fa mifahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao anareo amen.